Mazava tompolasy tompovavy ny foronana ankapobeny toetry ny andro ny varatra azatrany no mamaritra ny toetrandro eto Madagasikara atao anatin'ny 420 ora ho avy. Hiverina tsikelikely kosa ny oram-baratra aorianan'izay ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Ho amin'ny rapitso alarobia fasiva ambin'ny folo ny volana aprily 2022 ary ho amin'ny maraina dia hanorana avokoa ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo manomboka any Sava ary mipaka hatrany atsimo atsinanana. Andraoana fa mety ho arahana herika kosa ny voamaraina ny ilany atsinanan'ny Sofia sy ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia hitoy ny orana malefaka any Analanjorofo sy Toamasina any. Andrahoana kosa ny andro any Sofia sy Boeny tahak'izay ihany koa aty Avadovavy Fitovinahy sy atsimo atsinanana. Ny faritra sisa ankoatr'izay izay tsy voalaza teo dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina raha mahakasika ny maripana no vinavinaina ho amin'izay rapitso alarobia fahasivy ambin'ny folo ny volana aprily izay. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao any Vakinankaratra no misy ny ambany indrindra 12 degré celsius miloko mangamanga amin'ny sary ary ny miloko menamena amin'ny sary kosa no ambony indrindra dia 5.30 degré celsius any Mahajangany. Tahak'izao manarak'izao indray ny toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny alakamisy 20 ny volana aprily 2022. Anorana any Analanjorofo, Atsinanana ary Vadovavy Fitovinahy any. Anorana tandrifin-drahona mety ho araha akotroka kosa any Orombe sy Otmatsiatra iny tahak'izay ihany koa ny atotany amin'ny faritra Menabe atsimo andrefana Androy ary mipaka ny amin'ny atotan'ny Anosy iny. Ny faritra sisa ankoatr'izay dia hifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Somary misy fiakarany ny maripana aty amin'ny faritry ny Avoatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny. Raha ny morontsiraka atsinanana izao dia mandidina ny 20 hatramin'ny 1.30 degré celsius ny maripana voatomatombana. Ny aty amin'ny Avoatany 13 hatramin'ny 17 degré celsius ary ny faritra andrefana iny dia eo anelanelany 13 hatramin'ny 15 degré celsius. Ho amin'ny zoma fa 20 ny volana aprily 2022 indray dia anorana tandrifin-drahona indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny amin'ny atotany ny faritra Menabe atsimo andrefana ary tahak'izay ihany koa ny atotan'ny faritra Androy sy Anosy. Anorana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny faritry Anosy be sy Samborano iny fa mety ho araha akotroka izany indraindray. Misy ihany koa ny orana tandrifin-drahona ny amin'ny faritra maro ety amin'ny faritry ny Avoatany tahak'izay ny ety amin'ny ilany andrefan'ny Vakinankaratra, ny faritra Moromani, Otmatsiatra sy Orombe. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Tsy dia misy loatra ny fiovana raha mahakasika ny taremarika ny maripana 12 hatramin'ny 18 degré celsius ny ety amin'ny faritry ny Avoatany any avaratry Madagasikara any manodidina ny 4 hatramin'ny 1.30 degré celsius ary ny amin'ny tendrony atsimo dia 12 hatramin'ny 1.30 degré celsius. Mahakasika ny tahan'ny falotoan'ny rivotra kosa dia nahitana fidinana izany eto Antananarivo. Manodidina fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny tahan'ny falotoan'ny rivotra eto Antananarivo. Dia inoana asa tenaina fa hanampy be antsika izay vaovao mahakasika ny toetry ny andro natolotra ho antsika izay manome fotoana anareo amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.